Africa Summit dia fihaonanbe ny tanora afrikanina izay anisan'ny fihaonanbe lehibe indrindra aty Afrika izy io ary ivondrona ny firenena 7 I Madagasikara no andray ny andian'ny fahavalo amin'ny fihaonanbe io izay atao amin'ny farany volana novambra farany herinandro ny volana novambra 2020 ity vinavinaina eo amin'ny 10 000 ka hatrany amin'ny 20-25 000 ny olona tonga aty Madagasikara amin'ny farany herinandro amin'ny volana novambra 2020 ny fihaonanbe Youth Connect Africa dia natao mba hanomezana autonomisation andreo tanora mba hanomezana ny opportunité na hoe sehatra mba hahafahandreo tanora mivoatra arakasa ara-pianarana vatsy-pianarana mba hahafahandreo tanora ifanerasera amindreo tompona ndraikitra mba hahafahany mivoatra amin'ny zavatra izay ataony mba hahafahandreo tanora ohatra hoe ny jeune fille entrepreneur mba hahafahan'izy ireo koa zany mahita hoe ahoana ny fomba ataony ny fahaiza-manao tokony ananany mba hahafahany ampivelatra ny hevitra na ny eritseritra na ny nofinofy izay misy any amin'izy ireo. Tombony antsika eto Madagasikara ny andraisantsika ny fihaonanbe ny tanora afrikanina Youth Connect Africa Summit 2025 satria amin'io ihany koa dia ahafahantsika mampirantina ireo fahaiza-manao ny tanora malagasy mampirantina ireo vaka ireo arena ireo kolotsaina izay ananantsika tsy hitovizantsika amin'ny hafa koa ampisokatra zany ny sehatra ahafahan'ny tanorantsika mahazo tsenam-barotra bebe kokoa mivarotra ireo zavatra hoentiny. Ny antsika eto Madagasikara moa zany hiavaka kely tsy ohatran'le édition izay natao tamin'ny taona 2020 iny ho isy tematika vaovao ho ampidirina amin'ny Youth Connect Africa aty Madagasikara. Zay voalohany dia faharoa koa rehefa nresaka izay tany amin'ny conférence ministérielle zany tany Kigali dia betsaka amin'ny ministre misahana ny tanora no sady ministre ny fanatanjahantena dia mitindray mitoraka zany voasambany ho asiana koa zany activité sportive vitsivitsy ananelanelan ny programme asiana critère hoe tsy maintsy tanora membre amin'ny fikambanana association na tsy maintsy tanora mpianatra na navita fianarana na manana diplôme zao non tsy any le izy ny eritreretana zany mba ho azahoan'ny tanora rehetra tanora malagasy rehetra tombotsoa zany hoe rehefa tanora anao latsaka ny 5-30 taona manana vinanao manana initiative anao mitady fiara-miasa vaovao anao mitady asa vaovao anao mitady zavatra hoe na toerana ahafahanao mampivoatra ny traikefa izay efa anananao tongava fa misokatra anao ny Youth Connect Africa. Ny vinanay aty ministère dia ahazo ny maximum amin'ny tanora malagasy hianatrika ary ho tonga ty Antananarivo amin'izy io satria eto amintsika le izy tombono antsika tombono ny tanora malagasy. Manana moa zany amin'ny fikarakarana ny fandraisan'ny Madagasikara ny Youth Connect Africa Summit 2020 dia efa natomboka sahady ny komite mpanatanteraka kosa ny komite nasional mpanatanteraka sy mpikarakara ny hetsika io zany no efa atsangana amin'izao volana janoary febroary zao ny antony dia tsotra satria tsy moramora ny mandray olona be dia be mandray vahiny mandray mpizaika amanarivony zany ny tombony atsika koa zany ny toerana zany hoe ny toerana zany efa ho vita traçage aty aloha satria misy sommet anankiroa raisy Madagasikara ny alohan'ny sommet Youth Connect Africa zany hoe ny atsika zany manavao manatsara ary manohy ny ezaka izay nataon'ireo communauté mpitantana sy mpikarakara an'ireo sommet anankiroa reo. Voalohany nosy isika faharoa asika no firenena miteny frantsay voalohany mandray an'io hetsika io fahatelo isika no firenena aty amin'ny ranomasimbe indiana voalohany mandray an'io hetsika io misy zany tombatombana izay ataony hub Youth Connect Africa ny bureau zany mpandrindra any Kigali hoe entre eo amin'ny 1,5 à 2 millions de dollars no budget hoentimanana anaovana ny hetsika io. Fa ny mahatsara ny fandraisana ny hetsika Youth Connect Africa le nilazaiko tany ambolohany hoe noho ny fiara-miasa misy amin'ny PNUD
dia ipinio de Madagasikara dia efa nanome sahady toky nanome promesse zany hoe izahay amin'io budget io ny apportnay dia eo amin'ny $400,000 zany hoe efa $1,600,000 zany no budget vinavinaina hoe ambiny